Sokatra miisa 870 no saron'ny zandary avy ao amin'ny kompania Antanavilla io maraina io tena amina trano fandraisam-bahiny lehibe tetsy Antaninarenina. Olona 5 no voasambotra rehefa tafapetraka ny velam-pandrika ireo mpitandro filaminana. Izao vokatra izao no azo dia noho ny fiara-miasa matotra tamin'ny Alliance Voar Gasy sy ny Eagle Network International. Misy ny velam-pandrika nataon'ny gendarmerie ny maraina ka nisamborana ireo olona misy 5 mpanao trafika na sokatra tamin'ny hotely lehibe anankiray eto an-drenivohitra. Izany dia vokatry ny fiaraha-miasa izay nisy tamin'ny ONG anankiray, ONG Eagles, izay mpiaro ny tontolo iainana sy ny zavaboary aty amin'ny faritra Afrika. Ary koa zareo avy ao amin'ny administration forestière sy ny olona izay tsara sitrapo. Vokatra tamin'izany dia voasambotra ny olona misy 5 ary azo koa ireo sokatra misa 870. Angady nananana sy vinahitana zao vokatra izao tokoa ny fiara-miasa teo amin'ny mpitandro filaminana sy ny Alliance Voar Gasy ary ny Eagle Network International. Ho andreto ONG roa ireto manokana dia nahitambokany sady ny tetikasa vaovao vao napetraka dia ny application de la loi contre les abus sur les ressources de Madagascar na ny projet alarme izany. Profon'izany nahatratrarana an'ireto sokatra ireto sy ny olona mpanondrana. Ao anatina tetikasa vaovao izy ity tena marina zany hoe alarme ny fiantsoana azy zany hoe application de la loi contre les abus sur les ressources de Madagascar. Dia ny tena tsy eto Madagascar ihany misy an'izy io zany fa amina firenena francophone afrikanina anankifolo ary ny tanjona amin'izy io dia ny fanajanonana mihitsy zany ny fanondranana zavaboary tsy ara-dalàna. Dia isy ny tanjona ny indicateur amin'ilay izy zany na ny fenitra dia ny fisamborana sy ny fampiarana ny sanction exemplaire moa filazantsika azy hoe famaizana manara-penitra moa zany ny lazantsika azy. Dia ny Alliance Voar Gasy mbola mitohy ao anatin'ilay tetikasa koa fanaraha-maso ny fitoeran'ireny olon'ireny zany any mpigadrana raha miady izy. Zay zany ho atao foana hatramin'ny farany. Mbola mitohy ny fandadidina sy ny famotorana an'ireo olona 5 voasantra tamin'ity raharaha fanondranana sokatra ity ka mbola mety hisy ny fisamborana hoy ny fanazavana avy eo anivon'ny mpitandro filaminana. Mandray tanana ireo sokatra kosa tao aorian'ny fahatratrarana izany taleparitry ny rano sy ny ala eto Analamanga.